Fifaliana lehibe ho ahy no hiarabako antsika tsirairay avy rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpanaraka izao vavaka sy fampahirezana izao. Fotoana vitsivitsy izay no tsy nifandrinisantsika, tsy nandrinisana ho ahy. Ka dia ampifaliana lehibe ho ahy tokoa ny tafaraka amintsika eto indray ary nizarako aminao ny tenin'Andriamanitra. Ary maneho fankasitrahana manokana ho an'izay rehetra nahatsiaro ambavaka tao anatin'izay fotoana vitsivitsy izay, ny tompo anie hamaly fitehanao manokana ny amin'izany. Aloha ny andraisantsika ny tenin'Andriamanitra dia manasa anao hiaraka hivavaka isika. Misaotra anao tokoa izay ray tsara indrindra ny amin'izao fotoan-dehibe, fotoana sarobidy, fotoana mahafinaritra izay omena ho anay izao ahafahanay mifampahery eto indray amin'ny alalan'ny teninao. Misaotra betsaka anao izay satria eto ianao, momba anay mandrakariva ianao ary naiza misy anay dia tsy mamela anay irery ianao fa momba anay hatrany. Ary izany tokoa no mbola tsy nahalandritra anay satria namindranao fo, nomenao fahasoavana ary notehirizinao. Ka dia misaotra anao ihany koa ny amin'ny tsirairay avy rehetra ary tena fisaorana lehibe no atolotra anao no mbola ahafahako mitondra ny teninao eto. Manasa anao hafanahy masina mba hanolo-tsainay ianao ary hametraka ny teny rehetra ao am-bavako, hanome ny lehilahy efa mahay mba hitenenako sy hanambarako araka ny sitrapony raiko. Dia ny teninao ihany koa ka mba tsy verina foana any aminao araka amin'ny volazanao fa mba hatanteraka izay hampanirahanao azy, mba haniry ao anatin'ny tsirairay avy hanapaka ka moa azato eny. Eny Andriamanitra, ianao ny hatanteraka izay rehetra lazainao. Ka dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy sy ho voninahitra ny anarany irerianany izao fotoana izao. Amen. Amen. Ny tenin'Andriamanitra raha izay ho vakitsika avy hatrany dia Filipianina 4 dia manomboka amin'ny 12 ka hatramin'ny 20. Filipianina 4 ny 12 ka hatramin'ny 20 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tsy toy ny efa nahazo sahady aho na efa tanteraka sahady, fa miezaka aho hiahazo na izay nihazoana Kristy Jesosy aho. Ry rahalahy, tsy mbola ataoko fa efa nahazo ny tenako, fa zavatra iray loha no ataoko, manadino izay zavatra aoriana ka miezaka hanatratra izay zavatra eo aloha. Eny, miezaka hanatratra ny marika aho hahazoako ny loka ny fiantson'Andriamanitra any ambony ao amin'ny Kristy Jesosy. Koa aoka isika rehetra izay tanteraka hihevitra izany, fa asehon'Andriamanitra aminareo izany. Raha sendra manana sain-kafa ianareo, kanefa aoka ho amin'ilay efa azontsika sahady no mbola izorantsika. Amen. Te hilaza aminao za hoe ny fanomponan'Andriamanitra dia toy ny fiazakazahana masina. Ary ny mpiazakazaka rehetra na ny zanak'Andriamanitra dia tsy natsoina hiazakaza-poana, na hoe ho amin'ny zava-poana na ho amin'ny rivotra, fa nantsoina ho amin'ilay tanjona lehibe, ho amin'ilay loka lehibe. Zany hoe misy tanjona lehibe izay tokony hoezahany tsirairay avy na ho tratrariny tsirairay avy dia ilay satroboninahitry ny fahamarinana izany. Zany anefa dia tsy omena raha tsy mahavita ny fiazakazahana ny tsirairay avy. Ary voalaza ny Paoly apôstôly ato amin'ny Timoty 2:7 dia eo amin'ny 7 sy 9 andao ane vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Efa niady tsara aho na hatanteraka ny fiazakazahako aho, nitahiry ny finoana aho, hatr'izao dia tehirizina ho an'ny satroboninahitra ho fahamarinana izay omen'ny tompo mpitsara marina ho ahy amin'izay andro izay, ary tsy ho ahy ihany fa ho an'izay rehetra ty ny fisehoany koa. Amen.
efa niady tsara ozy izy efa nahatanteraka amin'ny fiazakazahako aho nitahiry ny finoana ao. Amen. Tokana irery ihany no afaka mandray ilay satroboninahitra ny fahamarinana izay lazaiko koa hoe satroboninahitra ny fiainana dia izay niady tsara. Izany hoe ny fiazakazahana masina na ny fanomponan'Andriamanitra dia ady masina, ady tsara, ary izay rehetra mahavita niady tsara, izay rehetra nahatanteraka amin'ny fiazakazahany ary nitahiry ny finoana, satria tena zava-dehibe ny finoana, fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka amin'Andriamanitra. Ny fahatanterahana ny fiazakazahana masina ary ny fitehirizana ny finoana no ahazahoanao ilay loka ny fiantson'Andriamanitra dia ilay satroboninahitra ny fahamarinana izay efa omanin'ny Tompo. Amen. Te hilaza aminao anefa hoe tsy misy afaka milaza amin'ny tenany fa nahatratra sahady loka ny fiantson'Andriamanitra azy na nandray satroboninahitra ny fahamarinana raha tsy ny Tompo mihitsy no mampafantatra azy. Fa raha mbola eto amin'ny tany fiazakazahana izao sy ianao dia tokony hiezaka mandrakariva hatratra izany loka izany. Misy fandrika nefa na fitaka izay mpahazo ny zanak'Andriamanitra izay tokony ho tandremana tokoa dia hoe indraindray isika rehefa mahatanteraka izay ampanaovin'Andriamanitra antsika, mahavita izay ampanaovin'Andriamanitra isika na mission na fanompoana na niraka izay ampanaovin'Andriamanitra, dia variana amin'izany, manadino ilay tanjona izay tokony ho tratrarina. Tahaka ny ohatrany hoe mionona sahady amin'izay efa zavatra vita. Manao ny tenany fa efa navita amin'ny fiazakazahany ka nanadino ilay tanjona lehibe izay tokony ho tratrarina. Fa ahoana hoy Paoly apôstôly, tsy mbola ataoko fa efa nahazo ny tenako ozy izy, tsy mbola nataoko fa efa nahazo ny tenako. Manadino izay zavatra horiana ka miezaka natratra izay zavatra eo aloha. Ary hoy Jesosy Kristy ato amin'ny filazantsara nosoratan'i Loka 7:10 hoe rehefa vitanareo izy izay rehetra nandidiana anareo na nampanovina anareo na nanirahana anareo dia ataovy hoe mpanompo tsy mahasoa izahay, ny tokony ho nataona ihany no efa nataonay. Amen. Aza mety mionona amin'ny omaly ianao, aza mety mionona amin'izay efa vitanao omaly, amin'izay nampanaovy ny tompanao omaly ka vitanao, aza mionona amin'izany. Fa miezaha mahatratra izay eo aloha. Amen. Aza milaza ny tenanao efa navita sahady ianao ny fiazakazahanao, raha tsy hoe ny Tompo mihitsy nefa mampafantatra anao, tahaka ny izay efa nampahafantariny any Paoly apôstôly. Miezaha manatratra mandrakariva ny eo aloha. Dia ny loka ny fiantson'Andriamanitra izany, ilay satroboninahitra ny fahamarinana izany, ary tehirizo tsara ny finoanao azy, tehirizo tsara ny finoanao an Jesosy Kristy, ary miezaha mandrakariva hatratra ny mariky ny napetraky ny Tompo manoloana anao mba ahazahoanao izany loka ny fiantson'Andriamanitra izany. Ny fanahy masina ny ampahery anao hatrany,
atovy lazao ny tenanao hoe tsy toy ny efa nahazo sahady aho na efa tanteraka sahady, fa miezaka ao hiazona izay nihazoana Kristy Jesosy aho. Tsy mbola ataoko fa efa nahazo ny tenako, fa zavatra iray loha no ataoko, manadino izay zavatra aoriana ka miezaka hatratra izay zavatra eo aloha. Amen. Tehirizo ny finoanao ary Miezaha manatratra mandrakariva ny loka ny Fiantson'Andriamanitra izay napetrany manoloana anao. Voninahitra ny ho an'i Jesosy Kristy. Misaotra betsaka anao izay raha eo ny amin'ny teninao. Misaotra fa mampahery anay sy mampirisika anay hatrany ianao mba ezahanay hatratra ny loka ny Fiantson'Andriamanitra izay napetraka ao manoloana anay dia ilay satro-boninahitra ny fahamarinana izany. Mangataka ny herinao izay satria tsy vitany hery amin'ny maha-olombelona anay izany rehetrarehetra izany, fa ny hery avy aminao no hahafahanay mahatratra izany, ka dia mangataka izany herinao izany izay ary ampio izay fanahy masonao mba hiezaka nadino ny ao aoriana fa hiezaka kosa hanatratra ny eo aloha. Ka dia misaotra anao izay fa sitraponao tokoa ny hatanteranao izany amin'ny fiainanay, dia voninahitra rehetra ny eo anao ireriany ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovana izany vavaka izany. Amen. Amen.